Ankafaliana tompo kilasy tompo vavy no iara-banantsika rehetra misaotranao ihany koa tsy misaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ny ity alina ity ary manasantsika rehetra iaraka aminay hatramin'ny farany tontolon'ny raharaham-pirenena no horesantsika nanasantsika vahiny manokana Andriamatoa Philippe Rajoelina izay filoha lefitra national ny antoko leader fanilo no sady mpamakafaka mpandinika ny raharaham-pirenena iray amin'ireo consultantsika ihany koa moa eto anivon'ny fahita lavitra miarabanao tompoko ary manasanao androso anaty efitrano ary miarabanao tompoko ary tonga soa eto an-tanindrazana satria mivezivezy moa Madagasikara sy any ivelany ianao nisy ihany koa moa an'ireny karazana hetsika lehibe izay nataonareo ny voalohany volana May ireny ka everiko ngambany fa zava-dehibe ny firarintsoa ho anao ho an'ny antoko ihany koa ary misaotra ihany koa amin'ny fahatongavanao sy ny famalinao ny antsy tompoka. Ya, misaotra indrindra na Madagasikara feno soa, faly tokoa mifankahita indray. Nisy fotoana nandalo fa tsy mifankahita isika fa tamin'ity indray mitoraka ity dia afaka niona soamatsara dia faly ihany koa miarahaba ireo rehetra manaraka an'ity fandaharana ity fa dia mandalo moa ny tena naleta ity dia anatrika ny Conseil national leader fanilo izay natao tamin'ny alatsinainy 1er mai natao tao amin'ny le pavé Antaninarenina. Ny leader fanilo moa dia antoko efa nitsangana 3 taona lasa tamin'ny 1992 ary nandray anjara foana tamina fifidianana amin'ny resaka raharaham-pirenena fa somary nandalo fahasahiranana zahay. Zay indrindra satria nisy fotoana tena nangina tanteraka mba tsy ilazana aza hoe maty mihitsiny ka inona indray no antony zany natonga antsika tavaverina ao anatin'ilay nangina satria tsy afaka niteny koa satria nisy atao hoe akolafy anankiroa zany tao anatin'ny tsika moa tonga dia mahitsy ny filazana azy akolafy anankiroa tao anatin'ny leader fanilo ary nisy zany ohatrany hoe tsy fanarahana teo amin'ny fitondrana hoe iza ny tena mitondra ny antoko sy iza no tsy mitondra ka lasa ohatrany nisy hatramin'ny hoe niakatra fitsarana iza no atao hoe ara-dalàna zany eo amin'ny lafiny eo amin'ny ministerany atany zany rehetra zany na tonga ny antoko tsy afaka ny teny dia tsy maintsy nisy dingana amin'ny hoe fampanantonana fampihavanana fifampiresahana eo amin'izay fianakaviam-be leader fanilo ao anatiny zany io moa zany no natomboka efa tamin'ny décembre 2021 ary tody tamin'ny fionana tamin'ny 26 juillet 2022 dia teo no tafahoana indray ny zay tsy mifanary fa hoe le fiarahana miasa le miaraka miasa zany dia napetraka tamin'ny 26 juillet 2022 ny atao hoe komity mitantana vonjimaika comité provisoire zany zay ny commandant Toto Alphonse sy ny professeur Rabesa Zafer Antoine no tantana nandritra ny 6 volana dia tapitra tamin'ny 1er mai teo zany ny fitantanana 6 volana sarotra ohatran'ny mameaina 6 volana zany ary hatramin'ny farany tsy maintsy natao zay namola volana araka ny azo atao tsara indrindra mba hivoana amin'ny atao hoe conseil national. Ny conseil national tsina no instance ambony indrindra ao amin'ny antoko dia rehefa mivory moa ny conseil national dia tafapetraka ny komity mpitantana vaovao bureau national de coordination ary ilany ho filoha national zany ny président national zany Andriamatoa Mahosindrahaja Heriniaina zay fantatra amin'ny anarana hoe Babala izy moa dia efa tao amin'ny leader fanilo efa hatramin'izay 9 taona izy tao junior leader izy tany amin'ny sampana rehetrarehetra dia avy eo niakatra secrétaire général national ary rehefa nisy zany ny fifanarahana teo amin'ny ankolafy rehefa natao ny fifidianana zay misy commissaire priseur nanaraka sy ohatrany hoe nanamarina zany ny fisotra ara-dalàna satria manajana etika ny antoko leader tsy maintsy amin'ny fomba fiasa zany manajana etika ihany koa dia tafapetraka soamatsara ny bureau vaovao dia nitenako moa anisan'ireo vice président national hitantana ny leader fanilo mandritra ny 5 taona. Manao ahoana ilay fifandirana efa milamina ve androany zany no azo etsona ny antoko leader fanilo? Ny leader fanilo moa zany dia hoe tsy hoe tsangan'olona fa tsangakevitra raha ny hevitra dia mitovy fa tsy lozany zay hoe tsy mifanaraka amin'ny safidy sasatsasany satria nisy fepitona ihany koa azadiny fa ny leader fanilo zay teraka tamin'ny 92 hatreo amin'ny 25 juillet 2008 dia notantana ny filoha mpanorona Erzora Zafimaleo
ny tsara ho fantatry ny olon-drehetra dia ny leader fanilo dia tsy hoe mitovy daholo fa samy manana ny spécialitéany pluridisciplinaire, samy manana maizy azy ary mety samy manana ny courant politique azy fa ny fisiany flou nationaly zay mahay mandrindra ireo akolafy rehetrarehetra eo na tonga ny leader fanilo manana dynamique, manana hevitra nadray ary moderne mialohan'ny manoloana ny toetra raha-pirenena sy manoloana ny zava-drehetra tsy maintsy tapahana. No ny lasany izy dia azo lazaina fa raha misy général zany lasany dia le colonel ave niady, tsy niady ry zareo fa nisy samba misy miteny hoe tokony zao dia ilay différence zany le fahasamihafana nisy tao aminay dia lasa ohatrany hoe différent, lasa olana le izy. Ka rehefa nandeha ny fotoana dia teo foana izay zavatra izay dia folo taona mahery zany zao no tsy afaka nyteny miaraka ny leader fanilo satria nisaraka. Dia ankehitriny anefa nifanantona, fampiresaka, tsy mbola vita ny fampihavanana tena izy ao anatiny satria mbola misy ny olona tsy voantso tamin'ny conseil national na dia miparika eraka ny leader fanilo mba tsy miparika eraka Madagasikara ary 22 régions sur 23 no représenté miampy any amin'ny avany ivelany zany fa misy asa zay miandry anay voalohany dia ny fanatonana sy fampiresana amin'ireo rehetrarehetra zay na tsy voantso na mbola tsy vonona. Dia zay anisan'ny stratégie zany, tsy hoe stratégie fa zay anisan'ny mission voalohany hoe fametrana satria anakalaza ny fahatelopolo taonan'ny leader fanilo zay atsoatsy dia manantena sy maniry fa amin'ny fotoana io tafavory daholo amin'izay satria fa mitsangana amin'ny maizy azy ny antoko ireo hery-velona rehetrarehetra ao anatin'ny leader fanilo. Ny antoko leader fanilo fantaritsika mihitsiny hatrany amin'ny fitondrana farany zay ny tantana ny amiraly Didier Ratsiraka anisan'ny nametraka ny toerany fa raha miresakitsika ny fitondrana Ravalomanana dia tena anisan'ny joro voalohany nanohitra an'izany fitondrana Ravalomanana zany ny mpitarika anareo tamin'ny fotoanandro ny tompolahy Herzo Razafy Maleo ary fantatritsika ny etika napetraka zany olona zany torak'izay ihany koa ny mety ataontsika hoe toerana misy azy na ny sehatra misy azy na ny position moa zany raha ny teny frantsay ny resantsika mbola voatazona ve zay androany sa tena niova lasy tanteraka mihitsiny akavanana akavy manao ahoana izay ataontsika hoe toerana sy ny etika ary ny déontologie ny antoko androany izy everiko fa hoe tavaverina amin'ny toerana io zany. Misotranao na Madagasikara afahako manazava an'le izy zany ny angana leader fanilo aloha voalohany indrindra dia hoe tamin'ny fotoana nisy ny ery anankiroa teto amin'ny firenena professeur Zafy Albert amiral Didier Ratsiraka 92 tsika dia hoe andao asiana troisième voie afahantsika tsy hoe manohatra olona anankiray na manohana olona anankiray na nyray amin'ireo fa apetraka amin'ny resaka tsangakevitra ina moa tsangakevitra ny joroan'ny leader fanilo hatramin'izay éthique politique, éducation, gouvernance, bonne gouvernance zany sy ny état de droit ary ny décentralisation ireo zany no zoro hitsanganan'ny leader fanilo hatramin'izay. Raha miresaka ianao fempotoana nitondrany président Marc Ravalomanana teto dia mazava tsara fa ny leader fanilo dia tsy nanohatra olona fa nanohatra ny gouvernance tamin'izany fotoana zany. Safidy io ary zay ilay hoe safidy politique zay ilay hoe parti politique ary amin'izao fotoana izao dia mitovy amin'izay ihany koa tsy hoe manohatra olona na manohana olona fa tsy mitanila amina resaka amin'ireo atao hoe valeur anakevatra ireo ireo le andy anakevatra ireo mbola mipetraka ve ireo amin'izao nareo tavaverina atsaraina ary azavaiko le izy ary midikany hoe tsy mitanila tsy hoe misabaka satria misy olona miteny hoe nareo tsy maka position centriste non resaka ny etika zany fa aminay le etika zany misy karazany ary le etika tokony izy voalohany dia ny etika citoyenne amin'ny maha-olo-pirenena inona maha-olona inona maha-olo-pirenena avy eo satria le tranontsika zany le trano aorintsika eto Madagasikara Gasikara dia misy andry be zany eo ampovoany iny le souveraineté identitaire politique économique fa misy zoro anakefatra le zoro voalohany dia ny etika eo zany miainga ny etika citoyenne zay tokony mifandray amin'ny éducation citoyenne mila fanabeazam-boa amin'ny maha olo-pirenena gouvernance citoyenne ohatra hoe tokony manana karapifidianana karatra ina moa zany kara-panondro daholo ny olona rehetrarehetra ary zay vao afaka manao ny décentralisation citoyenne zany hoe ny olo-pirenena eraka Madagasikara na ireo mielipatrana ny ivelany dia tsy misy adino atao ina nefa zany raha tsy voafeny atao hoe toekarena dia noho izany dia mila éthique économique
zay mifanaraka amin'ny éducation économique ampianarina ny atao hoe économie tsy le spéculation atao hoe crématistique ozy izy Aristote zay fa le tena économie mihitsy zany hoe création et organisation de la richesse de tokony isy gouvernance économique zay gouvernance zay mahatonga ny hoe libéralisme économique tsy mitanila na manao resaka mahitahita na manakatona ny entreprise zay tsy mifanaraka amin'ny tombontsoan'ny mpitondra fa kosa mamela malalaka ny atao hoe capacité d'entreprendre ary koa indrindrandrindra eto ny tena zava-dehibe mitaky zahay ny décentralisation économique zany hoe tokony isy eraka mifaritra ny fanapahan-kevitra ahafahana manao fiarikarena zay miteraka asa miteraka misy marché ahafahan'ny olona rehetra mandraharaha zany satria ny décentralisation dia tsy de décentralisation citoyenne ihany tsy décentralisation administrative ihany fa indrindrandrindra décentralisation économique fa rehefa manana toe-karena mantsitsika matanjaka toe-karena moa fomba fiteny azy fa raha am'izao fotoana zao ohatrany hoe toe-pahantrana ve no itenena anazy raha misy ministère ny toe-karena sao de ministère ny toe-pahantrana ary no ilazana azy satria ny fahantrana ny bebe kokoa amintsika fa raha tena anao arena antsika dia mba ialana amin'ilay atao hoe crématistique spéculation resahako teo dia tokony isy fitantanana mangarahara mazava daholo ny compte rehetrarehetra tsy ao anatin'ny atao hoe formel ary zany dia anisan'ny ediva ny leader fanilo foto-kevitra ijoroan'ny leader fanilo hatramin'izay eo vao mitonga ny atao hoe éthique politique éducation politique gouvernance politique ary ny décentralisation politique zay voalaza tamin'ny conseil national teo fa hoe tsy misy zany atao hoe décentralisation effective zany hoy izy Andriamatoa Manasseh Soavelomandroso na misy ny décentralisation na tsy misy tompoko fa matoa izy tsy misy dia satria tsy ampiarina anao anaty texte tsara inona natao hoe décentralisation décentralisation dia misy olom-boafidy no mitantana ny faritra ao anatin'ny constitution antsika dia efa voalaza voasoratra noir sur blanc izy izy fitenenana fa tokony voafidy ny mitondra ny faritra ary misy conseil régional ao anatin'io no misy ny délibération zany misy délibératif zany sy ny consultatif ny député ohatra miditra amin'izay misy hoe zany sa tsy misy amin'izao fotoana zao tsy misy donc tsisy décentralisation zany politique amin'le izy satria raha miresaka tsika hoe gouverneur zany eny tsy ao anatin'ny constitution zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana natao gouverneur fa ny gouverneur dia mitovy amin'ny atao hoe déconcentration dia ny pouvoir central no miteny hoe enao chef de district enao préfet dia amin'izao fotoana zao moa zany dia enao gouverneur tsy décentralisation zany ny faritra dia tokony manana solotena ao anatina conseil régional mifampiera manao ino moa zany délibération dia manapaka hoe lahara-pahamenana eto aminay tompoko satria lahara-pahamena tsy maintsy ajaina lahara-pahamena zay tena ilaina amin'ny resaka toe-karena dia reto ny faritra anankiray miteny hoe zao no ilaina fa tsy fampizarazarana firenena zany fa fampiakarana avy any amin'ny fotony ny arenin'ny territoire sy ny arenin'ny population zany no fomba fijery raha ohatra hoe avaty amin'ny leader fanilo ny ataontsika hoe anisan'ny nampiavaka ary ny tena nahalalany maro za aloha anisan'ny natadidy mihitsy anisan'ny tena nanoera ny leader fanilo ny fitondrana ravalomanana tamin'izany fotoana zany dia zay ataontsika hoe tsy fampiarana n'ilay atao hoe fanalalana ary raha toe-karena mino an'ilay fanazavanao androany dia hoe mbola voatazontsika zany zay ary io saika fahadisoniny zay mpitondra mahazo fahefana ny ao anatiny atao hoe figiazana zay lafy ny ara-teo-karena zay ka zay indrindra no afahako miresaka satria hidirako ilay fitsinjara-pahefana rehefa avy eo fa saika efa miresaka amin'io avokoa moa amin'izao fotoana zao io fitsinjara-pahefana io fa eo amin'ilay ataontsika hoe fanalalana ara-toe-karena mihitsiny raha sitraka ohatry ny ahoana no endrika ahafahantsika mampiasa an'izay eo amin'ny tontolo ny fandrarana eo amin'ny tontolo ny famokarana ary ny tena manahirana androany dia ny ataontsika hoe ny marzefy hatramin'ny sandam-bola aza dia mbola fantatritsika ny fahafahany Madagasikara zany mametraka an'izany ao anatin'izay ataontsika hoe fibodona ny toe-karetsika saika ny vahiny ihany koa ny tena manana an'izay ataontsika hoe fahefana ara-toe-karena zay sy ireo vondrona manana an'izay fahefana zay na ny groupe d'intérêt ho isika ohatry ny ahoana ny mety hoe very ny leader fanilo ahafahana mametraka ny atao hoe fahalalana ara-toe-karena eto miankana amin'ny fanjakana ihany koa ve zany fahalalana zany sa tsy miankana amin'ny fanjakana toko ny atao hoe
leader fanilo leader dia fanafoezana atao hoe libéralisme économique et action démocratique pour la reconstruction de Madagascar. Zay natao hoe leader voasoratra tsara mihitsy natao hoe libéralisme économique potikefra efa tamin'ny 92 satria tamin'izany mbola économie dirigéntsika efa lasa hoe libéralisme zany ny takina sy ny action démocratique satria tamin'izany centralisé loatra ny fitondrana dia hoe action démocratique. Misy zavatra tiako ho lazaina vetivetika tsika zany dia miteny hoe république valeur républicaine. Ny république dia avy amin'ny teny hoe res publica zany hoe chose publique. Ny chose publique dia ny fanohatra aminy dia hoe privé publique dia hitambarana. Ny république zany raha tena tiana ho tenenina amin'ny teny malagasy dia tokony antsoina hoe soa hitambarana. Soimbonana eo ihany fa soa hitambarana. Ary fitantanana an'io dia fitantanana ny soa hitambarana. Ary ny zava-misy anefany dia raha vao mahenontsika olona mitondra tenenao fanjakana tenenao mpitantana dia tafateniny hoe anay aloha zao. Zany hoe ohatrany izy no tompony na dia nome nampindramina fahefana ary tsy mijery izy hoe hitambarana an'io fa ianao no mitantany. Sy tahaka ny hoe ny olona sasany amin'ny toerana anankiray na maromaro na ministera sasany na amin'ny faritra sasany miteny hoe anay aloha ny eto. Anay ny eto anay aloha zao raha vao maheno an'izay tsika dia dika zay miembotra ny république dikan'izay mikatona ny firenena. Zay mahatonga anay miteny hoe ny fitondrana ny fanjakana dia tokony anaraka ny atao hoe valeur républicaine zany hoe soa hitambarana. Manana mandat ianao tantanana an'io redevable zany ianao na amin'ny olona mandohetra ny contribuable na amin'ny olona mifidy anao ary azo takina aminao ny inona rehefa tsona zany hoe ny zavatra vitanao na tsara na ratsy hoe inona zavatra nataonao. Eo ihany koa ny ilana contre pouvoir. Efa voaresaka tsika tamin'ny fionana indray mandeha hoe Barack Obama tamin'izy nandalo tao Accra tamin'izy vao niakatra teo fitondrana dia nilaza fa l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts. L'Afrique a besoin d'institutions fortes. Ny institution forte dika zany eo zany ny séparation de pouvoir ny fisarahan'ny fisara-pahefana fa eo koa ny asany tsiraray manao ny asany. Raha ny haute cour constitutionnelle misoratra eo fa misy esprit anaovana le izy raha manao ny asany haute cour constitutionnelle dia institution forte izy zany. Raha manao ny asany CENI dia institution forte izy zany. Raha manao ny asany assemblée nationale dia contre pouvoir manaraka ny exécutif institution forte. Zay ny ilain'ny firenena ampandroso ny firenena amena fahefana ny olona voafidy sy manam-pahefana fa tsy avela rery tsy avela manao gabraraka tsy avela manao daniny kibony. Ary zay no ilana an'le hoe éducation citoyenne éducation économique éducation politique andresahako teo. Ary ny olom-pirenena zay manana adidy eo amin'ny firenena dia manana zo ihany koa. Ary ny adidy ny parti politique zany hoe ny antoko politique dia mametraka lamina ahafahana miaino ny feon'ny vahoaka miaro ny feon'ny vahoaka ary miaro ny tombontsoan'ny vahoaka sy ny tombontsoan'ny firenena. Misy vazivazy anankiray ho teneniko eto tamin'izay mifampiresaka moa dia hoe ahoana tsara no ataontsika satria ny zava-misy rehefa manao baka ohatra dia ny candidat libre zany zay tsy hita zay maharatsy azy manana ny maizy azy manao candidat libre. Raha tokony izy candidat libre tsy mahay mitovy tsy hoe tsy mahay fa ny candidat d'école zany tokony mahay kokoa ny candidat libre satria manana école izy misy mampianatra misy fandaharam-pianarana arahana sy nrehetrarehetra voaka avy eo zany tokony candidat d'école mahay kokoa noho ny candidat libre. Raha avadika amin'ny tontolo politique dia hoe aizitsika za tsy teny hoe grandes écoles fa aizitsika école politique amin'izao 2023 zao fa to ny olona mandeha rery ny olona indépendant ny olona manambola ny olona masarery nefa mandeha rery fa tsy nararaka ny école politique no tafavoaka sy mitondra ny firenena. Ka izay zavatra zay tokony zay tsy miteny hoe diso tanteraka zay fa tokony interpeller kosa ny parti politique hoe inona moa mahatonga antsika tsy mahazaka olona na tsy hainoan'ny olona ary maninona moa tsika no tsy mahasa mijoro tsy mahasa miteny ary tsy mahasa manovo. Zay zany anisan'ny challenge miandry antsika ary anisan'ny miandry ny leader fanilo
mazava ho azy satria tsy hoe ny leader fanilo akory ny tsara indrindra ary efa navita ny rehetrarehetra fa manomboka nouveau départ tsika zao gasikara mahafinaritra zany satria ny tantarako saika mitovitovy foana atreto zany mety hoe fomba fita amin'ny tanana le gouvernance resanao teo a dia ahafahantsika mamerina zay réflexion zay zany hoe na ny 2020 na izao 3 zao a dia misy andetontsika hoe rindran-dama azontsika ampitoviana ihany hoe misy azo everitsika hoe mitovitovy ihany ny resaka fitsinjaram-pahefana tompoka sy tendrandriana sonaiko anisan'ny voyany io amin'izao fotoana zao eniko ihany koa miresaka an'io ihany koa ny hajo jianainarvelo izaka zany hoe saika miresaka amin'io avokoa moa zany ny olona rehetrarehetra amin'izao fotoana zao ho an'ny lidera fanilo tena anisan'ny nanamarika satria nanaraka ny ataontsika hoe conseil national anareo tao amin'le pavé mihitsy ary anisan'ny namoaka an'izany vaovao zay zany fa tena notsandrinareo mihitsy profonjany ny resahanao anazy teo ohatsy ny ahoana ilay ataontsika hoe fitsinjaram-pahefana eritreretanareo ny ao anatin'ny lalam-pandrenana dia mametraka ny mahatokony olom-boafidy mitantana ny faritra mitantana ny faritany ihany koa ary ary samy manana ny atao hoe filan-kevitra andreo zay aloha mbola tsy voaza satria tsy mbola tamteraka hatramin'ny androany ny fividianana andreo tompona andraikitra ireo eny anivo voafaritra ny eny anivo ny faritany manao ahoana ihany koa ny lafiny ataontsika hoe fahefana nanan'izay faritra na faritany zay ary sa neny lidera fanily dia mijanona eo fotsiny hoe rehefa voafidy reo olo reo dia tanteraka ve ny antsona hoe fitsinjaram-pahefana aminareo manana fahefana arabola ve reo manana fahaleovatena arabola ve reo manana fahaleovatena ara-panapana izany hoe ny tompona andraikitra eny anivon'ny faritra eny anivon'ny faritany dia afaka manapaka ny amin'ny faritra na ny faritany zay adidiny fa tsy miandry ny aty amin'ny foibe na amin'ny ministera zany resahako zany na ny fanjakana foibe tokoka misy ny atao hoe esprit des lois misy zany ny constitution lalam-panorenana lalàna fototra mazava be ary voasoratra faritra faritany olom-boafidiny ao raha tokony izy ihany koa dia misy ny atao hoe autonomie budgétaire ary zay matokana miteny hoe décentralisation économique misy miteny hoe financière économique satria fandrarahana raha ohatra zany hoe anao coopération décentralisée ohatra zao frantsa sy madagasikara frantsa ny resahako dia tokony raha ohatra any anosy dia afaka mifandray avy hatrany amina région anankiray any frantsa taloha matsy 20 ny tany frantsa ny région faritra zany taty 20 lasa am'izao fotoana zao lasa 10 any frantsa lasa 13 ny aty fa ny fahafahan'ny mpandrarah amina toerana anankiray avy hatrany dia miara-miasa no tombontsoa azo avy amin'ny atao hoe tena hoe décentralisation zany tsy hoe décentralisation dia hoe manao rery miavaka rery fa zay ny ilana koa ny atao hoe déconcentration satria miaraka reo misy mieritreritra matsy hoe décentralisation dia vita ny anareo vita ny centralisation matsy ndika zay hoe Tananarivo raha mbola capitale izy dia izy zany no misy ambaratonga na fahefana tsy maintsy mijanona eo fa misy ambaratonga na fahefana sy fahalalahana omena ny faritra fa misy déconcentration zany hoe solotena mpanjakana fohy be manara-maso ny fantanterana première république any nanao an'izany misy ny atao hoe autonomie tamin'izany tsisy région hoe autonomie budgétaire en province ary voalaza tamin'ny conseil national zany tamin'izany fotoana zany nisy ny atao hoe RIP route d'intérêt provincial budget ny province no manome an'io ary ny province ihany no manao lalana en province misy ny atao hoe RIC route d'intérêt communal ny budget ny commune ihany avy amin'ny etra avy amin'ny ny entreprise ao anatin'le commune zany no manao lalana ao amin'ny commune ary tsy vitan'izay fa manamboatra ny sekoly raha misy cyclone mikarakara ny toeram-pitsaboana raha ilaina any ka moramora kokoa no mahita zay le hoe gouvernance de proximité zavatra avy hatrany dia miatra mazava ho azy fa anatin'ny décentralisation ihany koa ny atao hoe décentralisation administrative raha anao passeport ve ianao ka ianao any tsoatatra any Maroantsetra dia tsy maintsy hiakatra ty Antananarivo ohatra raha anao mikasika ny ohatrany hoe taratasy izay administratif rehetrarehetra tsy voatery centralisé le izy zay le atao hoe décentralisation fa ny décentralisation dia miaraka amina éducation citoyenne éducation politique
éducation économique ny olo-pirenena aloha ary ny mpitondra ihany koa satria tsy afaka tonga dia hoe miala androany dia io zany matsaotra tia ahako manokana ty fa tsy miresaka leader fanilontsika rehefa miresaka décentralisation amina olona sasany a dia ny fahitany zareo aloha zahay ny hitondra dia miverina amin'ilay teo hoe anay aloha ty anay aloha ny eto tsy d'accord amin'izany mihitsy leader fanilo satria république io soa hitambarana io ty Madagasikara ty midadasika atsika rehetrarehetra io tsisy fiaviana io tsisy iana fa ianao miasa no izy ka raha ohatra mantsy a raha arak'izay le za tsy miteny hoe rehetrarehetra le nitenenao teo noteny azany fa misy olona sasany mieritreritra hoe anay ny eto dia dikan'izany zany reo olo reo manay a lasanao centralisme ao amin'ny toerana misy azy izy fa izy zany anao mitovy amin'ilay hoe nareo aty amin'ny Tananarivo manao an'izany fa zay eto aloha zay anao ohatran'izany koa fa eto aminay dia fomba fiasa tompoko no décentraliser anao na tsy décentraliser anao zay indrindra mantsy satria rehefa meno an'ilay fanazavanao a dia le votoatiny le fitsinjaram-pahefana eritreretina leader fanilo mihitsiny fa ny nandray zany eo amin'le lafiny élection zany élection tsy maintsy olona élu no mitondra ary misy budget autonome zay voté ary ekeny ny filankevitrabola national zany nisy fotoana moa ohatrany hoe ohatrany hoe ny chef de province tamin'ny première république any membre ohatrany hoe ministre nivoana ministre zany hoe rehefa misy filan-kevitra ministre dia tonga eo chef de province manatrika mifandray zany zay le de concentration sy décentralisation tongotra anankiroa reo zay ahafahana zay moa tonga tsika miresaka an'le endrika io zany zao le zavatra misy eto Madagasikara na ara-foto-drafitrasa na ara-foto-drafitr'olona zany zao zavatra misy rehefa tena miresaka ianao na teo fitsinjaram-pahefana na mpiasa mpanjakana ngia le matoa Philippe Radjaon na saika amin'ny vangongo eto Analamanga raha nisy anjato zany dia ny Analamanga na nisy amin'ny tana amin'ny tambony indrindra raha izay ny foto-drafitrasa na ministera na ny zany hoe ho an'izay manana an'ireny le fiadidim-paritra na fitaleava-paritra ireny zany mety hitantsika any manahoana zany a no mety ho fipetraka n'ilay rindran-damina vaovao satria raha mbola eto Antananarivo no saika ahitana le biro-mpanjakana rehetrarehetra misy taratasy heverina tokony voavahany amin'ny faritra tsy maintsy miakatra ohatra kaiky amin'izany resaka lavanilona ohatra tsy maintsy makaty amin'ny fobe ianao tsy voavahany amin'ny faritra l'izy ka eo zany ny araka rafitra fa eo ihany koa le olombelona mihitsy le fivangongona zay ihany koa zany zavatra anankiray a manao ahoana zany zay ahoana no hanovantsika an'izay a raha io zavatra iainantsika eo amin'ny rafitra sy olombelona foto-drafitrasa io tompoko tena marina ny voalazanao ny zava-misy décentralisé zany tsika ary rehefa centralisé décentralisé koa ny fitaovana décentralisé koa ny capital décentralisé koa ny capital humain zay ny zava-misy taloha nisy natao affectation sy nrehetrarehetra ny leader fanilo moa dia manana projet de société manana programme de gouvernement efa nisy tamin'ny 2002 efa nisy tamin'ny 2006 ary anisan'ny efa voafaritra amin'ny resaka programmation mantsy izy io hoe raha ohatra ka anao décentralisation dia tsy maintsy miaraka ny fitaovana ny olona ary ny fenitra na rafitra fitatanana efa apetraka mialoha ary fanarahany rehetrarehetra dia mazava ho azy misy mififidianana sy rehetrarehetra fa efa ao zany le fenitra le cadre zany dia anisan'ny ohatrany hoe efa anatin'ny programme de gouvernement ny leader fanilo ny fanapariana misotranao fanapariana ny fitaovana rehetrarehetra ihany koa satria ny olombelona raha makany amin'ny toerana izy a tsy azo avela amin'izao tsy maintsy mba misy sekoly ao tsy misy zavatra ilainy rehetrarehetra ary ny zavatra mahafinaritra amin'izao fotoana zao afaka manao Facebook afaka manao internet tsy voatery le olona affecté any amin'ny tany lavitra andrina overy fa tokony homanina ny toerana hivatanany asianany atao hoe accès à l'information afahana mametraka an'le olona amin'izy ary ny zavatra ataony rehetrarehetra ny finan'ny na momba azy na ny fianakaviany na ny ara-toe-karena na amin'ny toerana anankiray raha Madagasikara izy afaka mitohy mamokatra na manao mandraraha amin'ny toerana hafa ekaraka Madagasikara satria tany iray ihany tsika fa sy izay fifandraisana eo amin'ireo olona eraka Madagasikara reo no atao amin'ny fomba mangarahara ary amena fampitaovana zany hoe décentralisation tsisy fampitaovana tsisy moyen tsisy budget dia hijanona misy réflexe foana hoe na hitana an'izy na vita tapan'le izy a zany hoe tsy ho tena décentralisation dia fanomezana asina ny territoire
sy ny olona eo aminy fa ireo kosa dia mifandray amin'ny fanjakana foibe satria Madagasikara iray tsy mivaky no izy ary tsy azo vakiny. Mahona indray ny somary iverenako kely ny atao hoe fitsinjaram-pahefana arabola mihitsiny satria io ihany koa zavatra anankiray raha miresaka ianao manko an'ilay ataontsika hoe fivangongonana eto amintsika dia ny arabola ihany koa zay le tenako hoe manahoana no mety ho fahefana ara-panapahana arabola mihitsiny eny fa na ireny zay vola avany fotony reny etra tatao-ketra maro samihafa ireny indrindra moa ireo faritra zay manana no mety hoe otrika reny akibon'ny tany an-dranomasina ara-pizan'ny tany maro samihafa reny orinasa lehibe mampiasa volany amin'ny faritra izay lasa ny fanjakana fobe no miotin'ilay everina fa etra tokony alohany reny dia zay vao miverina manome makany ambany zany hoe makaty ambony aloha dia zay ka manahoana zay le hoe fitsinjaram-pahefana arabola zay azo everina avy andry dia fanolo fa mametraka atao hoe fanapariana arabola ihany koa zay misy ny rafitra mifandraiky amin'izany raha tsy resaka fotsiny ihany zany resaka perception trésor sy eny anivon'ny commune reny maro samihafa reny zany ny tiako tenena tsy hoe azo everina fotsy fa mitaky an'izany ny leader fanilo raha ohatra zao ny frantsa dia raha ohatra anao manana trano dia misy ny atao hoe taxe foncière tsy maintsy alohanao ary misy ny atao hoe taxe d'habitation zay tsy maintsy alohanao ary hita anatin'le taxe mazava tsara hoe misy apahany menany commune misy apahany menany département satria misy département ny amin'zareo misy apahany menany région zany hoe rehefa misy etra zany dia efa fantatra meloa ny attribution hoe sy ny affectation an'le vola zany naizanaiza anaovana azy rehefa misy lam raha manao loi de finance zany tsika na LFI na LFR dia tokony mazava tsara ny fomba fanao hatramin'izay mantsy dia hoe mena tsy fantatro 80 millions isaky ny fokotany mena 1 milliard isaky ny fivondronana ohatrakoatran'izay foana le izy dia omena an'le olona dia hoe ohatrany hoe zay tianareo anaovana azy eo fahalamina tokony izy dia tokony isy plan taloha mena atao hoe plan quinquennal fampivoarana Madagasikara zay fantatra hoe eto amin'ity faritsy ity tourisme ny mandeha eo eto amin'ity faritsy ity jono eto amin'ity faritsy ity vary dia avy eo amin'izay zay faritra teny faritra moa tsika fa mety commune io mety faritany mety le territoire zany zay mamoaka an'le arena zay le atao hoe arena dia tokony isy péréquation zany hoe fantatra hoe ao anatin'ny heritaona zany reto daholo ny vokatra aveto dia izay faritra zay nanome vokatra be indrindra dia tokony ahazo apahany amin'iny vokatra be indrindra iny kanefany satria Madagasikara tsy miaraka mandrosa tsy manana nizarainy zanahary manana microclimat maromaro matsitsika ary misy toerana mainamaina kokoa sasany be rano kokoa sasany avo toerana sasany amoron-dranomasina dia amin'izay fotoana zay le atao hoe péréquation zany hoe misy kitapom-bola anomezana arakaraka ny lahara-pahamehana ny programa zay atao ohatra miresaka kere zao tsika ny mpitondra tonga eo amin'ny fitondrana dia tokony lahara-pahamehany ny kere aiza ny azona vola eo amin'le péréquation io zany hoe raha misy tsika arena eto amintsika mba tsy le arena lasa ny ivelany dia tsy miverina avy eo na hodikodina na lasa mahitahita na lasa gouvernance zay le hoe bonne gouvernance amin'ny resaka économique zany lasa ohatrany hoe misy olona sasany ihany manao lisy fa tsy mahazo mandrara any rehetrarehetra zay tombontsoa azo avy eo ny fisian'ny asa création d'emploi dia zay vokatra azo avy eo tokony atokany ny fanjakana satria manan-kitapom-bola izy hoe ny lahara-pahamehana tsy hanao zavatra tsy tena hoe tsy mamaika zany fa zavatra avy azontsika angamba ny tiako tenenina fa ohatra hoe kere hoe ahoana ny andaminana mba ho kere amin'ity taona ity dia efa vita ary tsy hiverina ntsony amin'ny heritaona sy ny rehetrarehetra ny maha olona ihany koa dia anisan'ny fototra ao anatin'ny fijerena ny atao hoe gouvernance économique ny fahalalana tsara ny hoe misy inégalité tsika inégalité amina fanabeazana misy tontolony ambanivohitra misy tontolony ambonivohitra misy taratara kokoa eo amin'ny fampandrosoana misy tany lavitra andriny amin'izao 2023 zao mbola misy mandeha sarety mbola misy angady no atao rehefa mamboly tsy ampy mécanisation tsy ampy ny fanampiana ny olona amin'ny resaka tsy voatery hoe urbanisation moa fetsoana azy tsy voatery hoe renivohitra daholo na hoe ambonivohitra daholo ny rehetrarehetra fa kosa tokony hanana ny minimum vital ny toerana rehetrarehetra
na akaiky na lavitra andrina zany rehetrrehetra zany dia ao anatin'ny programmation tokony anaovana zany efa manana programme de gouvernement tafotoanandro ny leader fanilo fa le fotom-pisainana zany dia zay ampandroso a Madagasikara ray manontolo mba fotsiny mba tsy averentsika ihany koa satria nresaka ianao manko teo nandray ohatra hoe omena zao isa-concommune na fatra arakaraky le toerana zany aoka koa tsy adinontsika fa raha miresaka an'izany tsika dia tena mifandraika mihitsy moa zany nyresaka taremarika maro samihafa fa ny commune tsy adalan'ny mpamorona azy moa nametraka mihitsy hoe misy ny atao hoe sokajy ny commune le catégorie zany raha amin'ny teny frantsay le sokajy na commune io zay mifandraika na amin'ny isan'ny mponina ao aminy na ny isan'ny fodrafitrasa ao aminy na ny mety ho fiakarany arikarena ao aminy zay mametraka n'le sokajy n'lay commune zay tsy hitovy velively mihitsy na commune anakiroa samihafa azy manahoana indray zany zay fipetraka izay zavatra satria ohatrany ahoana ny ampiarina anazy miresaka programme ianao efa nametraka zany leader fanilo fa zay matetika fahadison'ny mpitondra izao fanjakana zao moa dia mametraka mihitsy 2 milliards isaky ny gouverneur raha tsy diso tsy fantatro tadidiko tsara le chiffre fa tsy manana an'izay ataontsika hoe tableau afahana mamaky ny sokajiny isaky ny commune zay ka manahoana ny mety ho tena fampiarana anazy zany ao anatin'izay olana tsy fitovina eo amin'ny sokajiny commune na ny faritra na ny faritany mihitsy azy araka le teniko teo tsy mitovy Madagasikara misy taraiky kokoa misy efa mba manana ny sahaza azy fa ny eo amin'le hoe le asan'ny fanjakana koa zany tokony atao mazava inona moa ny atao hoe asan'ny fanjakana ny asan'ny fanjakana dia ny resaka ara-pahasalamana fanjakana no karakaran'izany raha misy urgence amin'ny resaka fitsaboana amin'ny hôpitaly sy ohatra zany fanjakana manao an'izany ny fampianarana fototra fanjakana manao an'izany ny akoatran'izay eo no miditra ny mpandraraha eo miditra ny famatsim-bola avy any ivelany ny zava-misy amintsika mantsy dia amin'izao fotoana zao rehefa mahatsapa fa misy zavatra tsy ampy amina toerana anankiray na misy ohatra hoe na ohatra zany ary ohatra hoe ny cyclone ohatra dia manao antsoavo amin'ireo fikambanana amin'ny resaka diaspora ohatra tsika ny fikambanana humanitaire ny amin'ny anivelany dia maro de maro ary manao ny asany ary manampy tokoa kanefa zareo reny zany dia ohatra ny ao no mifitsena zany colmater les brèches izy ny fiteny frantsay zany hoe asa tokony ataon'ny fanjakana kanefa tsy ataon'ny fanjakana dia voatery ny tsara sitrapo no manao azy zany hoe raha ny amaliko ny teneninao teo dia ny asa ataon'ny fanjakana amin'ny fototra sosialim-bahoaka zany hoe ny fahasalamana ny fampianarana ny sécurité reny aloha ny tena asan'ny fanjakana reny zany tokony hitovy zo malagasy eraky ny territoire zany hoe eraky Madagasikara avy eo ny spécificité économique ny commune anankiray na ny faritra anankiray région anankiray na province anankiray eo le fandaminana le programme hoe amin'ity toeran'ity sahaza kokoa ny fomba fiasa na hoe fanjariana asa mitovy amin'izao toy zay le choix économique zany andraikitry ny partenaire public et privé fa kosa ny sosialim-bahoaka dia iny tsy azo ivalozana fa tsy maintsy lahara-pahamehana eo amin'ny fanjakana ny tontolo ny fitantanana raha-mpanjakana le gouvernance ho ianao teo anisan'ny mametaka an'izay ataontsika hoe faiza mitantana zay ny toko le telefonilo faiza mitantana na hoe bonne gouvernance inona no hitanareo fa fahadisoana ra-pitantanana raha miresaka an'izao régime ratsoely zao tsika raha miresaka an'izao fitondrana ratsoely zao fa tsy maninona ihany koa raha resantsika amin'ny fitondrana teo aloha na ny fitondrana rajonary mampianana na fitondrana ravaloma inona no mety ho heverinareo fa fahadisoana ara-pitantanana fahadisoana ara-panapahan-kevitra ka mahatonga ny antsotsika hoe tsy fahombiazana amin'ny fitantanana ny firenena androany satria ny marjef rehetra dia mihiba ny fahefa mividy ambany ny sandam-bola mitsotsoroka ny ariary miakatra ny vola vahiny sahirana ny mpandrara ary indraindray aza alay-panahy misy olona miresaka androany hoe tsy manam-bola intsony hono izao fanjakany zao profon'izany io zavatra iainantsika io andriamato Philippe Razona filoha lefitra nasionaly ny antoko le telefony
ia amin'ny tsika mitony teny hoe toekarena toe-pahantrana ve nresana sa toekarena satria ny zava-misy moa raha ny budget annuel Madagasikara eo amin'ny tsy haiko amin'ny 10 milliards izay na 11 milliards d'euros eo zay mitovitovy amin'ny budget ny commune Paris intramuros zany hoe raha ny amin'ny toeran-kafa commune anankiray le izy zany hoe Paris moa grande ville c'est un métropole mégalopole fa na izany ary ny vola eto amintsika ny arenantsika zany ambedainy mbola kely eo ny ilana ny fandrarana afahana hoe libéralisme économique hoe alaony anao zay olona afaka mandray anjara zany amin'ny création de richesse secteur privé zany sy ny investissement avy any ivelany maninona tsy tonga ny mpanao investissement satria tsy tsika rery ny firenena hoe ahafahana manao investissement fa marobe raka izao tontolo zao ary ny olona atao hoe mpamatsy vola zany na ny olona te anao investissement dia mila mitaky hoe mazava tsara ny atao hoe bilan mazava tsara ny fitantanana ny ino zany ny entreprise satria raha miresaka bourse zany zao tsika tsy maintsy manana bilan mazava ianao tsy maintsy manana hoe iza daholo mitondra ao aminao ary raha mitady amin'ny internet anao dia fantatra hoe zao ny mikasika an'ity entreprise ity fa eto amintsika zany tsy misy zay mangarahary zay ary satria tsy misy zay mangarahary zay dia tsy fantatry ny mpamatsy vola hoe afaka hery-taona ve mbola io entreprise io afaka roa taona ve mbola io ihany ny lalàna fe ny code rehetrarehetra code minier code des investissements sy rehetrarehetra ny fidiran'ny fanjakana be loatra amina fanapahan-kevitra économique no manakana ny fidiran'ny mpandraraha zany am'le hoe libéralisme économique mandray anjara ny tsy fisiany mangarahara ny fisiany atao économie souterraine zany hoe betsaka ny arena eto na resaka vola io na resaka volamena io na resaka zavatra hafa tsy mazava ny fitantanana azy zany hoe mitakina amin'ny mpitondra satria oa soa hitambarana le izy dia fametrahana fomba mangarahara sy iarahana amin'ny olom-pirenena rehetra hoe zao ny arenantsika reto ny lahara-pahamehana zao ny politika hitondrantsika azy ampiakarana ny Madagasikara isaky ny 5 taona ambonimbony kokoa amin'ny toerana misy azy ka hisokatra sy hivelatra ary hitombo ny ambedainy ny toe-karentsika zay volonté politique hitantanan'ny économie zay no tsy ampy satria somary maika loatra sika atao amin'ilay atao hoe spéculation zany hoe tisinday avy hatrany dia mahazo ny économie teny économie dia ohatrany hoe tsy hoanina masom-boly fa mamboly ianao dia miandro ny vokatra tsy hoe afaka roa taona akory fa miandro ny vokatra amin'ny fotoana mamety azy dia amin'iny fotoana iny eo indray ianao mamokatra sy mamboly ary mampahalehibe zany ny atao hoe ny sehatrasa misy ianao inona le heverinareo zany fa hoe fahaiza mitantana na hoe bonne gouvernance mampiseho ny mangarahara ve sa ny fahaizana manapa-kevitra amina tranga anankiray ve satria tsika zao hoe nadray ohatra misy ny amin'ny hoe inona ny ilaina maika so tsy mamaly ny filan'ny vahoaka fodrafitrasa sy maro samihafa resaka mangarahara ve sa resaka mety hokolokolo ve sa resaka fahaiza manapa-kevitra amina tranga mifanaraka amin'ny zava-misy ao firenena izy telo mangarahara fiadina amin'ny kolikoly ary fahalalana ny toe lahara-pahamehana misy fotoana mofo ary marina le hoe projet structurant zany hoe misy asa ataonao zay miteraka asa ary miteraka ohatrany hoe misahatra maharitra zany fa tsy hoe anao trano anankiray ianao na anao gymnase tsy na anao zavatra anankiray hotokanana ary nefa tsy mamokatra asa iny tsy miteraka tombontsoa ho an'le olona manodidina eo ahafahan'ny olona miaina ary mikarakara zavatra ho anazy manokana zany hoe le création de richesse zany sy le création d'emploi tsy mitovy amin'ny hoe fa zay le atao hoe projet structurant raha ny fahitanareo anazy satria tsy mbola misy nafeno andreo le fipetra ambaranareo telo moa ny resantsika teo amin'ny hoe fahaiza mitantana fombiazana amin'ny fitantanan'izay ve tasao fanjakana zao no fanjakana teo aloha na fanjakana matotsika tsy mety tanteraka misy ve zay le tena hoe inona ny heverinareo fa fadisoana ara-pitantanana ara-panapa-kevitra ho an'ny mpitondra zany ataoko mazava le tiako tenenina tompona andraikitra daholo tsika amin'ny toe-draharaha misy Madagasikara sy ny toe-karena misy saingy mpitondra ny tompony fahefana sy ny fanapa-kevitra ny mpitondra zavatsara le teneniko hoe tsika rehetra zany hoe
tamin'ny fotoana rehetra zany satria tonga amin'izao fotoana izao tsika mila amin'izay zany a atao mazava tsara zay no anisan'ny rôlen'ny société civile zay efa manao ny asany a ny rôle raha inonany ireo partenaire technique et financier reo fa manome karazany otrany hoe toromarika foana zareo hoe ty tsy mety raha vao tsy ataonareo ty de tsy menay vola tsika miteny hoe zareo zany ve mitondra atsika sa zareo no fa tena marina ny are-pirenena eto amintsika zany dia arena amin'ny atao hoe économie souterraine zany hoe misy mahitahita maka ny arena manao capture an'le arena eto amintsika maka ny arena ary mitanan'izany ho tombontsoa manokana ho tombontsoa an'olombitsy tsy misy hoe raha ohatra zany ohatra volamena fotsiny resantsika raha atao mazava ny fitantanana volamena ka fantatra tsara hoe firy marina ny volamena eto amintsika zay olona manao volamena de aoka izy anakarena amin'ny volamena fa kosa manana ny ampahany ny fanjakana manana ny ampahany ny faritra nangalana an'le volamena manana ny ampahany ny olona tokony hianatra amin'izany atao hoe secteur volamena zany raha ohatra hoe tsika zao amin'ny resaka ohatra zao ny tourisme ianao tsy afaka miangatry tsy afaka ino tsy hoe miangatra fa tsy afaka mitricher satria ny olona hoe tourisme izy mahita ny any ivelany fantany ianao na mety na tsy mety fa ny secteur zany zay tena hoe misy ny arena eto amintsika anisan'izany ny arena ambany tany de tokony ho fehezin'ny firenena ny anankiray faharoa de ohatra hoe amin'ny resaka arena amoron-dranomasina zany tsika zay manana 5000 kilomètre sistany tsy manana antsika fitaovana hitrandrahantsika ihany ny arena misy eo amintsika zany hoe tokony anisan'ny lahara-pahamehana ohatra ny hoe fametrahana Madagasikara zay mitantana ny arena ao aminy satria raha vao tsy manana fahaleovan-tena ara-toe-karentsika dia tsy manana fahaleovan-tena politika tsotra zao indrindrandrindra rehefa hanao négociation ary zay no mbola hoe tsy ampy zany amin'ny resaka hoe ataoko hoe ny fametrahana gouvernance économique fandraika amin'ny tena ilain'ny firenena ny tontolony ataontsika hoe fifandraisana amin'ny any ivelany satria mifandraika amin'izay resaka arena tsy tapesipesena nanany Madagasikara zay dia anisany manana ny ataontsika hoe nosy manodidina ihany koa tsika de mato Rajaona Philippe atevitra be io resaka Îles Éparses io manahoana ny hevitry ny antoko leader fanilo mahakasika an'io misy arena tsy tapesipesena fantatsika mbola tao anatin'ity volana aprily teo angambany efa nisy karazana fampihokiany ray nataon'ny la France raha mikasika ny ireo nosy ireo tamin'ny alalan'ny fidinan'ny tompona andraikitra tany an-toerana zany sy ny fanaraha-maso aiza ho aizy Madagasikara aiza ho aizy ireo aren'ireo lahara-pahamehana ve ireo raha ny leader fanilo no mahazo ny atao hoe fitantanana ny firenena no mety hevitra reo mihitsy ny atao Îles Éparses raha tena izy zany île malgasy no anarany satria raha jerena ny résolution ny firenena mikambana zany tamin'ny 12 décembre 1979 dia île malgasy no etsony an'ireo ary no amafisiny tamin'ny résolution tamin'ny 11 décembre 1980 fa manafatrafatra izy hoe tokony hifandray zany ny Frantsa sy Madagasikara amin'ny fitantanana an'ireo tsy fitantanana izy famerenana an'ireo nosy ireo ho an'ny Madagasikara zay zany aloha ny lalàna misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fampiarana an'izay no hoe ahoana ny atongavany amin'ny fahazonan'izy io ny zava-misy zany de hoe raha ohatra zany ny malagasy mitaky amin'ny alalan'ny filoham-pirenena dia hita fa sarotra satria efa nisy resaka nataon'ny filoha Ravalomanana tamin'ny filoha Jacques Chirac efa nisy resaka nataon'ny filoha Rajaona Armampianina tamin'ny filoha François Hollande efa nisy resaka nataon'ny filoha Andry Rajoelina ny teny mihitsy ary izy hoe 26 juin 2020 ho azo ny Îles Éparses tamin'ny filoha Emmanuel Macron reo moa zany samy manana mandany rehefa tapitra mandany ahoana ny François Hollande sy Rajaona Armampianina zao va tapitra mandat amin'izao fotoana zao tapitra ny mandat indrindrandrindra i Emmanuel Macron zay tsy afaka mirotsaka ntsony fa ny zava-misy tsy tokony filoham-pirenena sy filoham-pirenena rery no miresaka an'io are-pirenena io fa tokony zay le hoe peuple à peuple zany hoe ny représentation ny parlement atsika ny parlement ny sénat atsika miresaka amin'ny sénat ny assemblée atsika miresaka amin'ny assemblée ny société civile miresaka amin'ny société civile satria ny fangalana ny Îles Éparses ho tena ho azontsika
dia tsy maintsy miainga avy amina politika na lobbyina zay ilana an'ireo malagasy mipetraka any ivelany fa ilaina ihany koa hoe tsy manantona ny filoam-pirenena rery ianao satria tsy any filoam-pirenena io fa ara-tantara voasoratra ao amin'ny résolution ny Nations Unies dia any malagasy io ny fitakiana an'izay rehefa tsy azo amin'ny fomba hoe fifampiresahana ao amin'ny samy mpitondra dia tokony ho takiana amin'ny fifampiresahana eo amin'ny samy inona fiantsoana zany institution io le ilana an'le hoe institution forte ary zay dia mahasamby teny hoe any Frantsany ny olona misy atao hoe France insoumise misy ny les républicains misy ny zareo Front National taloha sy ny rehetrarehetra samy hafa daholo ny fomba fijerindreo ny politika hoe amin'ny fifandraisana amin'ny aty ivelany mazava ho azy ny Frantsa reste la France fa kosa tsika afaka manantona ny olom-boafidy afaka manantona ny olona manapa-kevitra mba hisiny ny fandrosoana amin'io resaka restitution ny île malgasy io ny fahitanareo anazy tena tsy miambahamba ananatsika ve ny mety hery ananatsika ve ny toakevitra ananatsika ve ny lalàna maro samihafa satria raha mitantarana io andriamatoa Philippe Rajoelina nge fa nisy an'ireny feikevitra ny firenena mikamba an'ireny oa fa tsy nitanterahana le izy efa nisy an'ireny dinika maro samihafa tamin'ny filoam-pirenena maro samihafa zay mifandimby ireny ary marina voalazanao a lasa mipetraka eo amin'ilay olombelona filoha le izy fa tsy lay androm-panjakana mihitsiny mety mbola isy fanantenana ve raha ho any Madagasikara tsy misoro antsika tsy manan-kivitsika fa ny zava-marina ny resantsika raha ny fahitany leader Fanilo anazy a raha izao zava-mitrango zao tompoko ny leader Fanilo dia maniry ny ipetrahany gouvernance indrindra ny gouvernance économique tonga antsika matanjaka fa rehefa matanjaka ara-toekarena tsika izany hoe fahaleovan-tena ara-toekarena dia hafa ny atao hoe poids atsika zany eo amin'ny table de négociation ny zone exclusive économique omen'ny îles éparses ny fisian'ny Madagasikara eo amin'ny géopolitika zany aty amin'ny ranomasimbe indianina dia mametraka Madagasikara afaka mitaky an'io droit efa nanantsika io fa ny mpitondra atsika zany amin'izay fotoan'izay tokony mpitondra tsy misy azo anakianana azy mpitondra tsy azo kianina mpitondra tsy hoe satria anao mety hoe misy mbola zavatra négocienao afako dia amin'izay fotoan'izay raha ohatra le mpitondra zany mavita hoe mahaleo tena ara-toekarentsika dia afaka mitaky ary mampiasa ny fomba rehetra amin'izay fotoan'izay hitakiana le izy tsy androanindroany zay no tratra fa zay ny tokony ho tanjona ny fanaovana hoe tanjona dia hoe satria tsy hoe tsy ho vitanao androany dia hoe tsy ho atao misy miteny hoe aleo ranga hijanona amin'izao aleo ranga co-gestion io tsy maninona tsia atsika io tsika aloha ny tompony rehefa tsika ny tompony raha anao co-gestion tsika fa tsika no mibaiko ny fifanarahana amin'izay olona manao co-gestion antsika tsy voatery frantsay io amin'izay fotoan'izay fa mety olona hafa firenena hafa amin'izay fotoan'izay manana fiandrianam-pirenentsika sika fa zay fomba fijery lavitra zay dia miainga avy amin'ny fanatsarana aloha ny fomba fitantanana verenako ihany le hoe républicaine soa hitambarana ny îles éparses takany soa hitambarana ny arena pirenena malagasy ona andriamatoa Philippe Rajoelina ny filoha na mpitondra na mpitantana ny firenena malagasy sokajina fa isan'ireo manana zoam-pirenena anankiroa indrindra fa zoam-pirenena frantsay ve mety afaka ametraka an'izany fiandrianam-pirenena afaka amerina indray an'izany nosy malagasy ho any Madagasikara io moa efa ndresantsika amin'ny raha lahy tamin'le farany teo hoe ny zoam-pirenena le atao hoe binationaux moa zany misy tsy voatery hoe frantsay daholo ny binationaux misy canadiana misy raha tsy iso misy sinoa koa raha tsy iso tsaiko na mame nationalité na tsy fa misy belge misy suisse ohatran'ireny namezako fanamariana teo hoe frantsay indrindra frantsay zany zay ao anatin'ny ohatran'ny hoe misy conflit d'intérêt ve sa tsy naveriko efa nteneko tamin'iny fa averiko androany hoe tia tandrazana ve Jean Ralaimongo tia tandrazana Jean Ralaimongo ary izy ny lehibe ny fikambanana mitaky ny hoe ina moa ny anaralisy hoe fametrahana zany ny indigène à l'accession à la nationalité française tia tandrazana ve reo député MDRM Vangendry Naval docteur Aseta Jacques Rabeny Mananjary tia tandrazana reo ary reo nefany dia député frantsay zany hoe double nationalité ary nationalité frantsay tia tandrazana ve reo Pilalao Barea zay tonga manatevy-daharana ny ekipa atsika tia tandrazana reo satria miaro ny saina malagasy
na dia mipetraka any ivelany sasany na dia binationaux sasany zany hoe amiko a tsy le fananana nationalité anankiroa no mety hoe fahadisoana fa hoe fa ny asa vita ny fampitsarana ozy izy le olona anankiray izay fa amin'io fotoan'io ny zavatra ataonao ny tsarananao ny mety ary a hoe olona mipetraka zay manana binationaux any amin'ny toerana any frantsa no afaka miaro indrindra eo amin'ny trehatry ny opinion publique frantsay ny vetikevitra na ny atao hoe motion hoentin'ny Madagasikara ary mila rovana izay indrindra no afatsika miresaka ny atao fifandraisana isam-pirenena sy ny diplomasia satria io ihany koa dia anisan'ny miteraka olana be eto Madagasikara na ny toerana mety fanapahan-kevitra sy ny latsabatosika manoloana ny adiny Rosia sy Ukraine fotsiny azy dia misy akona any amin'ny lafiny ara-diplomatika indrindra ho an'ireo izay ataontsika hoe tandrefana izay anisany mandray anjara be dia be amin'ny famatsim-bola ho an'ny Madagasikara manahoana ny fahitanao an'izay hoe tanjaka ara-diplomasia amin'ny Madagasikara zay indrindra amin'izao fitondranana zay tarihan'ny filoha Andry Rajoelina zao manana ny ampy vetsika mahafeno ny fepetra vetsika sa marefo no mety ho fahitanao azy na ny leader fanilo azy anisan'ny vetikevitra ny oentin'ny leader fanilo hatramin'izay ny atao hoe diplomasie économique zany hoe misy dikan'izay satria hoe diplomasie fifandraisana amin'ny any ivelany fa indrindrandrindra afahantsika amin'ny resaka ara-toe-karena mampanankarena atsika tsy hoe isika no ampiasain'ny olona fa itsika no mampiasa ny diplomasia afahantsika manan-karena amin'izao taona 13 zao amin'izao misy ny conflit zany misy amin'izao fotoana zao ny tokony ho fantatra zany dia hoe aiza ny intérêt économique any Madagasikara zay zany ny tokony hibaiko atsika voalohany ny zavatra zay nefa dia tokony anisany anaovana débat tsy voatery ny président république rery no misafidy hoe zao nataontsika fa afaka atao misy ohatrany amin'ny fivoriana amin'ny anteny-pie ohatra hoe Sénat ny France hoe ahoana mikasika an'izy zay parsa antaninana ilay izy dia miara midinika eo ny loolona sénateur loolona Madagasikara ohatra zany koa amin'ny assemblée nationale zany hoe ny assemblée nationale dia tsy toerana rery hoe ahafahana mifidy lalàna fotsiny na ny hoe loi de finance fotsiny fa anisan'ny tokony jerena ihany koa ny politique générale de l'État mazava ho azy fa ny diplomatie ihany koa ny antony mantsy zay le fomba fisainana décentralisé tsika zany a tsy voatery hoe zay tapaky ny flou anankiray satria izy ny pouvoir central dia tokony iny ary tsy maintsy iny daholo le izy fa tokony isy fikonando eo amin'ireo institution rehetrarehetra ary raha ilaina ary fikonando pirenena ahafahan'ny olona miteny hoe zao ny tsaratsara kokoa amintsika ilainy zay fikonando zay any amin'ny faritra ilainy zay fikonando zay amin'ny sehatra misy ny société civile ampifandraisana ny fanjakana sy ny société civile ny fanjakana avy eo no maka ny fanapahan-kevitra hoe ary izy no miassumer responsabilité hoe zao no mikasika ny Madagasikara Madagasikara zany teny ila Madagasikara amin'izao fotoana zao dia ny fahaleovantena ara-toe-karena fa atretontsika mbola marefo aloha zany na eo amin'ny lafiny ataontsika hoe vola fotsiny ala satria na ny vola hoenty miasa hatramin'ny karaha mampiasa mpanjakana ndraindray mbola andrasana famatsim-bola vanivela zava-misy zany fa tsy hoe mamoro antsika zay aloha ny ainantsika amin'ny androany fa raha ny fahitanareo azy na mety ho fahitanao azy fotoana ave zao tokony isokafan'ny Madagasikara ny amin'ny atao hoe loha rampa matsy vola vaovao mandehibe manko zao ny resaka tatsinana na maro samihafa sa mijanona amin'ireo ivelitsika fa mpamatsy vola mahazatra ihany satria ny resaka ao teo dia hoe zay hita amin'ny Madagasikara fa anana Madagasikara tombony ara-toe-karena no tokony safidianantsika ka zany no atsika hoe fahaizana ny atao hoe fandresen-dahatra ara-diplomatika mihitsiny zany a to Philippe Rajoelina ia ary misotranao nametraka zay fantenin'izay satria ny zavatra sika ambarako teo fa ohatra miverivery dia adiniko le izy le resaka banky tsy afaka manana fahaleovantena ara-toe-karentsika raha ohatra ka ny vola zay ampiasaintsika dia tsy tsika ny tompony zany hoe mila zany banque d'investissement tsika mila banque de développement tsika fa banky zay tantanan'ny malagasy tsy hoe le tantana malagasy fotsiny fa manaja ny lahara-pahamehana
ilainy le toekarena andresantsika teo le hoe ahoana ny mpanafangana zany ny développement de tous les territoires du territoire et de tous les territoires ka nizaniza famatsinim-bola avy any ivelany raha ohatra tsika tsy manana nyo politika hoe apetraka amin'izay ny banque malagasy mbola misy areo banque amin'izao fotoana zao ne tsy maninona fa mbany rehefa misy anao mécanisation agricole tsika amatsy masom-boly tsika na ohatran'izany dia aizany banky afahana manampy ireo tsara sitrapo amin'ny resaka ara-toekarena anao tokony ataony mandrisany 3 taona mandrisany 5 taona fotoana afahany miakatra satria tsy misy phase de lancement nin'iny activité atao dia amin'ny phase de lancement iny mila banky tsika zany anisan'ny tokony lahara-pahamehana amin'ny tontolony toekarena misy eo amintsika ka raha vola avy any ivelany ka tsy manana banky tsika dia ny atahorana dia na aty amin'le économie souterraine sy le mahitahita no andehanan'io na ny banky sy ny efa misy amin'izao fotoana zao no mety tena mahazo tombontsoa amin'izay fotoana zay zany mila makafipetra amin'ny resaka secteur bancaire fa ny banky zay andresanao zay fa iverenako le fanontaniana amin'ny resaka famatsim-bola sy fiara-miasa amin'ireo mpamatsy vola fotoana aveo azo tokony todiantsika amin'ny tatysanana indray na toerana fa sa mbola hitsanona amin'ireo mpamatsy vola mahazaza indrindra fa mitandrefana zay anisany tena mandray anjara betsaka famatsim-bola eto Madagasikara hatreto aloha ya ny zava-misy moa tao amin'ny tantara dia hoe tsika ny aty amin'ny tandrefana moa zany no namatsy atsika dia rehefa nisy ny atao hoe financement parallèle dia tapahany zareo ny robinet manana conditionnalité izy tsy teny hoe tsy mahazo manao nareo fa teneny ihany hoe ty ihany no izy fa rehefa tsy ajainareo dia tsy mety sa victime zany zao ny professeur Safialy Bera koa zay indrindra noho izany raha te hametraka tsika lamina dia tokony eto Madagasikara no atao ny politique économique à Madagasikara fa tsy any Washington na any Bruxelles na any amin'ny toeran-kafa fa anjarantsika avy eo zay le capacité de négociation na raha ohatra zany misy vola ho avy eto na misy fanampiana afaka rehefa mangarahara ny fitantanana azy hoe ohatra hoe tsy haiko resahako ohatra hoe secteur pétrole ohatra no tiatsika iroborobo ka misy financement avy any amin'ny tatsinany dia atao mazava tsara ohatra ny fanao ny tandrefana ny fifanarahana amin'ny zareo fa tsy atao amin'ny fomba hafa ny raha ohatra misy ohatra hoe resaka agrobusiness ohatra natao ka misy mpamatsy vola avy any amin'ny tatsinanany tsy fiavian'le volany fiavian'le vola hoe madio sa tsy madio zay ny tena zava-dehibe fa ny fomba fampiasana an'le vola koa tokony mazava mialoha samy hafa zay ny vola maloto tsy izy fa ny vola avy any antsinanana andrefana rehefa mazava ny fitantanantsika azy raha manana fiandrianam-pirenena tsika dia tokony mametraka hoe tahaka ny andraisana ny volany aminareo zao ny tantanana azy mino fa tsy afaka manohitra an'izay rehefa mandala le fomba fiasa takiny zareo tandrefana itsika mampiasa ny volany tatsinanana tokony isokatra zany hoe eny tompoko tokony isokatra fa mila mandamina aloha tsika ny atao hoe mangarahara ny atao hoe traçabilité amin'ny zavatra atao rehetrarehetra ary indrindrandrindra engane ka mifanaraka amin'ny lahara-pahamena teny ilaitsika le izy anisan'ny tena manaratsy endrika atsika io le tsisy ny fangararahana ny resaka kolikoly indrindraindrindra ary matetika aza tsika zany zao raha miresaka nyrenyle aide budgétaire maro samihafa zay efa manana ny lalany hoe ty makatsy ny gasa mavita manodina zavatra fa reny ny resaka coronavirus taraina mpamatsy vola hoe tsy mipotra le mangarahara nakaizany vola sy maro samihafa manahoany zay le toetsaina entina mitantana za tsy niresaka hoe ny androany ihany na zao fitondrano zao ihany fa hatramin'izay mihitsy satria tsaro fa afaka teteza mita ary tsika sahirana ny fitondrana rajonary mampianona ny efa 4 taona 3 taona namerina zay atao hoe fitokisan'ny mpamatsy vola sy ny iraisam-pirenena zay topoka zay tsika manana tambony ihany keo amin'ny resaka kolikoly zafaty fa tsy tapaka fa zay no tiako amalinanao hoe anisan'ny ilany ny firenena angambany amin'izao fepotona zao amin'izao fotoana zao vaninandro zao dia fananana antoko politika samy laza ny zava-misy ary tsy hoe manohitra fotsiny be fatany na manohana anjambany fa miteny hoe zao ny tokony atao sy zao ny tsy tokony atao araka teneko teo mahasamyteny mahasamyjoro ary mahasamanova satria ny tsy fitenenana nyreny zavatra reny dia lasa complice ny itsika mpanao politika ataoko hoe isika
ary ny leader fanilo dia zay zany ny foto-kevitra hijoroany raha misy tompona ndraiky mpanjakana miteny hoe anay aty fanareo tsy aza makaty fa izay ny tompony eto fa tsy anjaranareo avany ny tonga eto dia aminay zany fandralitana adiboko ary tokony tsy ekena ny tokony ho izy ary dia tokony makafepetra ny tompona ndraiky mpanjakana na ministra satria olona solombavavaoka ny teny an'izay fatatrongamba tiako atongavana na ny premier ministre na ny lehibe any antoko misy azy hoe rappel à l'ordre fa tsy azo atao ohatra zany koa ny gaboraraka amin'ny ara-toekarena raha misy vola ve amina covid zay tokony anavotana ny ainy mpiray-tanindrazana satria mila an'izanytsika ka nahodina any amin'ny toerakafo raha misy ny atao hoe bianco raha misy ny samifiny raha misy ny mpanaramaso amin'ny lutte zany ny ady atao amin'ny kolikoly tokony tsisy tombo sy ala zany na fitanilana le izy fa tokony akandraikitra adidiny antoko politika no mitaky an'izay hoe aramaso ty fa tsy mety ny leader fanilo araka ny teneniko teo dia atao anatin'ny fisepotona mbola tsy afaka ny teny satria na ny hoe mbola tsy tafatsangana ara-dalàna zany ny tena hoe leader fanilo tafatambatra ny tomboka tamin'ny 1er mai isaoran'Andriamanitra dia afaka miteny amin'izay ny leader fanilo ary anjara asan'izay eny ary milohan'ny resantsika ny tontolo fifidianana ndraimbava fotsiny satria tsy azoko hoditsita satria ny vaovao anisan'ny tena naoraka androany ny fitsarana ny raisa zay hitantsika moa reny ampamoaka zay ambarany fa manome vola na tompona ndraiky tsy ny fitsarana maro samihafa zay tsy de tena mahagaga loatra aloha fa nisy ampamoaka sala amin'ireny akanonina taremarika sy ny vola mihitsiny tontolon'ny fitsarana tiako resana kely satria anisany mampitaraina ny maro indrindra fa ankehitriny lay tsy fisina na ataontsika hoe fisara-pahefana ary ny tena voakasika amin'io dia matetika ny fahefana mpanatanteraka sy fahefana fitsarana foana zany eto Madagasikara indrindra fahefana mpanatanteraka zay manana diatanana mibaiko manindry mihitsy aza ao anatin'izay zavatra rehetra zay inona ny vokany misy lasa ataontsika hoe valifaty politika misy ny atao hoe fanenjehana amin'ireo olona zay tsy mitovy hevitra misy an'ireo olona zay tsy meloka kanefa miditra ponja ka zany zavatra maro samihafa zany zay anisany manaratsy endrika ny Madagasikara ihany koa eo amin'izay lafin'ny fitsaran'izay ny leader fanilo manahoana ny fahitanareo an'izany tompoko araka resatsika tamin'ny farany ny fitsarana meloka no mahatonga ny fitsaram-bahoaka satria tsy mahatokotsony ny fitsarana ny vahoaka sasany nefa tsy ao amin'ny fitsarana ny ao amin'ny fitsarana tsy olona hoe olon-dratsy avokoa betsaka na magistrat na ny olona amin'ny fitsarana manao ny asany fa ny taloha matsy amin'ny resaka maramila zao dia misy ny atao hoe police militaire tadidinay tamin'izay nanao SN raha vao mahita police militaire zany dia matahotra satria misy fanarahan-dalàna zany tsy maintsy atao ary vao misy biorika dia misy ny police militaire misy ny inspection générale de l'État raha misy fitaranana tsy mety tokony hiditra ny IGE zany ary amin'ny fitsarana dia tokony hisy ary zay ny hidirany amin'le hoe ny institution forte raha leader fanilo zany no manana député dia raha misy an'izany voalazanao zany mitranga dia tokony ho izy dia mangataka enquête parlementaire ny député leader fanilo hoe misy fanambarana ohatran'izao ahoana ny amin'io mangataka zay enquête parlementaire na mangataka zay ny IGE na mangataka ny rafitra zay mifehy ny fitsarana satria zay ny maha-républicain izy hoe soa hitambarana le izy ka raha misy zany zay voalaza pahibe maso dia ataovy ny enquête zay miteny hoe marina na miteny hoe tsy marina amin'izao fotoan'izao ma tsy misy ohatrany hoe fiatsonana amin'ny bianco satria misy dénonciation anonyme ahoana ny hoe misy dénonciation anonyme misy atsonana amin'ny bianco ary maninona no misy déclaration publique zany zay tsy anonyme satria fantatra zany le olona ny teny le izy tsy arahana tokony zany amin'ny fahitanay azy arahany tompona andraikitra manana zany anjara asa zany asa hoe enquête dia izy no statué hoe marina tsy marina recevable non recevable tontolon'ny fifidianana miteraka devitra ho an'ny maro androany amina hoe hisy velosa tsisy hatramin'ny androany na dia namoaka ny atao hoe sosikefitra na tety andro mpifidianana azy ny voamera-pirenena le tena misana ny fifidianana tsy mbola namoaka décret
ny fanjakana nisy tompona mpanjakana moa efa vahiny teto nanontaniako an'izany de hoe mbola miandry an'le 70 andro etsona ampifidy raha tena mandinika ny lalàntsika azo ny fanjakana atao tsara aloha ny manamarina zany mba samy mahazo antoka andrehatra hoe isy le fividianana dia mamoaka dikreo am'izay titianam-pividianana zay mbola tsisy atreto vola ihany koa ady hevitra ny lalam-pividianana ireo pitsopitso rehetrarehetra makany amin'ny fividianana dia miteraka ady hevitra avokoa ka mahatonga ny fantaniana mipetraka androany isy ve sady tsisy manahoana no mety ho fahitanareo an'izay ataontsika hoe fanomanana ny fividianan'izay indrindra raha roty kely satria miavaka kely ny vahingo satria ianao ihany koa dia azo sokajiana ho isan'ireo pila ravinahitra any ampitan-dranomasina nanala iantsontsika hoe diaspora anisan'ny voy an'izany ny fanjakana raha tsy ny teniny marina hoe dia ny flo mihitsy rehefa tonga tany la frantsa angambana izy ny resaka an'iny amin'ny hoe ampandraisina andrara amin'izay ianareo diaspora amin'ny fifidianana manahoana ihany koa fipetraka izay ataontsika hoe vaton'ny teratany malagasy monina sy mila ravinahitra any ivelan'izay tompoka raha ny tenintsika teo hoe justice raha miresaka zany tsika fahamarinana dia ny tokonisy fahamarinana dia fividianana fividianana tena marina zany fividianana tena marina nefany tokony voakasika avokoa ireo olo-pirenena rehetra manana zo ifidy tamin'ny fividianana farany filoham-pirenena dia teo amin'ny 9,980,000 teo mihoatra kely ny isan'ny mpifidy ao anaty lisy fividianana voasoratra ao anaty lisy fividianana fantatsika fa tokantrano sasany misy tafiditra misy tsy tafiditra ny toerana sasany misy tsy manana kara-panondro ny sasany tsy manana kara-pividianana fa ny fanontaniana mipetraka zany dia hoe amin'ny 26 millions mananontana 26 millions matsika malagasy amin'ireo 26 millions reo firy-marina no tokony olo-pirenena tafiditra ao anatin'ny lisy mpividianana rehefa tafiditra ao anatin'ny lisy mpividianana daholo ny rehetrarehetra eo no manomboka ny tena fividianana anisan'izany ny malagasy any ivelany ny toerana misy malagasy any ivelany dia mitovy amin'ny malagasy any amin'ny lavitra faratsiona tsy fantatry toerana hoe lavitra zay tsy voasoratra ao anatin'ny lisy mpividianana any aminay zao dia mbola tsy nisy recensement avy any amin'ny CENI hoe izy aminareo reto no hoe andeha hifidy mazava azy fa raha misy fanahitanana maro amin'ireo diaspora vonona ny anentana hoe tongava misoratra any amin'ny consulat tongava misoratra anarina satria isy fividianana dia ahafahana mametraka n'le hoe recensement avant ny anaovana ny fividianana raha ny vaovao enina farany dia efa misy commission technique efa mandinika an'io ary raha ny eninay dia azo atao misy cabinet malagasy cabinet frantsay mitovy ny vokany hoe azo atao faisable fanaovana an'izy fa afan'ny pila ny malagasy mipetraka any ivelany raha hatramin'izay dia efa nitaky ny hoe exercice du droit de vote ary zay tsy mitaky ny exercice du droit de vote ho anay rery any ivelany fa ho an'ireo malagasy rehetrarehetra eraky ny madagasikara zay tsy manana kara-panondro tsy tafiditra ao anaty lisy mpividianana nefa fenotona zay tokony isy zany ezaka avy amin'izay kosa dia tena hoe responsabilité mifanjakana raha mifanjakana amin'izao fotoana zao dia responsabilité mifanjakana amin'izao fotoana zao raha ohatra tsy ao anatin'ny fahamarinana ny fividianana izy ny tompony andraikitra voalohany ny mpandray anjara manana ny didiny fa ny manana didy voalohany liste électorale mba isin'ny hoe vérité du scrutin zany dia tokony liste électorale ka ny leader fanilo dia manentana hoe mbola fotoanany zao ahafahana manao ezaka ampidirana ao anaty liste électorale mena ny kara-panondro ireo olona rehetra tokony hifidy ary amin'ny fomba zay ny ilanan'le décentralisation ane satria amin'izao fotoana zao raha manao opération kara-panondro ohatrany to tsy fantatra hoe izy adolo no mena le izy tonga dia chiffre no mena hoe 3 millions dia tonga dia zaraina tsy nisaina kory hoe firy-marina dia olona tena mila an'le izy tsy nanaraka ohatrany hoe feptaona ilaina zany ahafahana misoratra anarina sy mahazo kara-panondro raha misy tsika décentralisation ndray andro any administrative tokony efa 3 taona alohan'ny fifidianana dia efa ara-dalàna ny lisy mpifidianana roa taona avant fifidianana taona avant fifidianana fa tsy apotomoty no anaovana an'le izy le mato Philippe Rajohn raha miresaky tsika hoe
mpila ravinahitra aloka tsy hodisontsika hoe ny Eropa ihany na ny États-Unis ihany misy malagasy fa manerana zao tontolo zao dia misy malagasy na zatsy Afrika na ny Chine sy ny maro samihafa ka zay ny teneniko hoe rehefa anao tsika dia tonga dia izy rehetra ve sa ho an'izay vonina ihany satria matetika lasa ny Eropa foana ny voaresaka ao anatin'ity raharaha-manky ity tokoa. Manaloatra kompatanana ho an'ny namana sehatra amin'ny diaspora indrindra reo any Afrika misy namanao amin'ny eto amin'ny océan Indianina Nosy Maurice, Seychelles misy maromaro any amin'ny any Asie misy any Japon malagasy ny exercice na droit zany dia tokony hitovy daholy ny droit zany dia mitovy raha tokony izy zany dia tokony hisy exercice na droit ho an'ireo rehetrarehetra eto no ohatran'ny hoe question technique le izy zany hoe raha amina toerana any Frantsa ohatra nisy fepotoana mantsy efa niresahana an'io tao Frantsa hoe atao circonscription électorale anankiroa ndray any avaratra dia ndray any atsimo dia ahoana ny anaovana ny ohatra hoe olona lavitra ny consulat général de Marseille ny lavitra ny consulat ny général au Paris zany dia hoe afaka atao mampiasa ny toerana sekoly ohatra zany mantsy fifidianana frantsay any amin'ny sekoly fa mila fifanarahana zany amin'ny tompona andraikitra any toerana zany toy ny fanaony ny sénégalais sy ny rehetrarehetra dia avy eo zany misy karazana hoe misy bureau de vote zany zay atao raha possible zay any Frantsa mety tsy possible zay ho an'ny olona any Afrika mety tsy possible zay amin'ny olona any Chine zay mety vitsivitsy kokoa dia eo le hoe modalité d'exercice no mety lalàna io zany ahafahana manova kely an'le izy hoe afaka atao ny par correspondance fa tsy ho an'ny rehetrarehetra satria raha hoe manao ve ny Chine dia tokony anao koa ny tsy haiko eto Madagasikara ny Sainte Marie na any Dego fa asiana fetra hoe raha voalavitry ny asa 100 kilometatra na 100 kilometatra na toerana vote bureau de vote ianao raha ohatra tsy misy bureau de vote zany dikan'izay amina tany anankiray dia tokony homanina ny fisiany modalité d'exercice du droit de vote amin'ny à distance na par correspondance io na amin'ny resaka vote électronique. Manahoana le firenena zay tsy ananantsika masivo akory misy moa dia consul fotsiny ananantsika sy ny samihafa mbola mipetraka ihany ve zay? Mipetraka mihitsy fa zany hoe raha ohatra zany tsika firenena ny tsy mitanila zany ny mpitondra rehefa mijery izy na olona mipetraka eto amin'ny renivohitra na amin'ny renivohim-paritany na lavitra indrindra tokony tsinjoviny avokoa ka raha mitaky le olona hoe za te anao ny andrainjara amin'ny fifidianana dia tokony hisy solution zany vahaolana omeny ny tompona andraikitra ny amin'izany na misy na tsisy masiovoa amin'ny toerana firenena misy an'le malagasy zay mitovy amintsika rehetrarehetra ihany mitady ravinahitra zay koa neny mahatonga anay miteny hoe mba jerevy ihany malagasy mpila ravinahitra fa izay moa zany zao any amin'ny affaire étrangère no misy anay tsy manino mety misy forum de la diaspora zao atao amin'ny fin juillet anisan'ny miteny zay hoe andao entanina ny malagasy rehetrrehetra ndray anjara amin'io mba izy somatsara io ary ahafahany malagasy mandray anjara amin'ny tokony ho izy fa izay ny tokony ho izy raha ny fahazoana azo manokana izao no tena zay fa tsy ny leader fanilo hoe tokony any ministère en population eny misy anay satria samy malagasy miparika eraka Madagasikara tsika ary misy miparika ivelana any ampitan-dranomasina zany any anivon'ny rika tokony isana zany ao anatin'ny ranao recensement tsika dia ao anatin'ny population zahay fa hoe aiza eto amin'ity zao tontolo zao ty raha anao ohatran'ny hoe fandraisana anjara latsakemboka na misy etra dia tokony ao anatin'ny population zahay raha misy kitapom-bolana hoe any amin'ny trésor public dia izay zany tokony ho raisina ao anatin'ny population misy projet moa zany efa iresahana amin'izao fotoana zao hoe ny malagasy any ivelany mba tsy ho very faty ohatra raharoatako miteny an'izay dia tsara ny sininy atao hoe fandraisana prise en charge zany du rapatriement de corps amin'ny malagasy naiza misy azy mba hanaovana an'izay dia mila misoratra ny consulat ny malagasy mandoa latsakemboka zay tsy fantatro ny montantny fa iny dia atao anaty kitapo-bolam-panjakana fa ny kitapo-bolam-panjakana kosa amin'ny loi de finance efa manomana fa naiza misy malagasy sanatriny zany lasana dia mba tsy ireo zay tsy manana ohatrany hoe mutuelle de Madagasikara zao nisan'ny malaza any Frantsa satria io privé fa tia tena fanjakana mihitsy no efa manao satria efa nanao adidy le olona devoir zany dia tokony manana droit
hoe efa misy vola efa voaomanao dia afaka mapody mapody ary mandray anjara fa rehefa mahita an'izay ny malagasy any ivelany zay miraikim-po a Madagasikara dia mety anaiky ny fanantona amin'ny fanjakana satria misy divorce mantsy amin'ny olo-pirenena citoyen zany sy ny administration aty mety misy an'izay fa ny aminay koa misy an'izay fa rehefa misy hoe fihavanana samy malagasy le izy amin'ny samy zanaky ty Madagasikara ty ka misy adidy ataon'ny fanjakana fa misy adidy koa ataon'ny olo-pirenena dia azo eritreretina mihitsy hoe apetraka izay zavatra zay afaka dinihana amin'ny forum de la diaspora zao izay sosokevitra zay ary zay maniry hitondrana izay hevitra zay ho dinihany ny praitan-drazana rehetra. Ny mato Philippe Rajon filoha lefitra nasionaly ny leader fanilo tapitra ny fotoanantsika maro ny zavatra tokony horesana kanefa ivelona aloha fa zay ny tratra kely ny fotoana dia ararotana foana moa isaky mandalo ianao dia ataontsika zay mampety anazy eo fa ho an'ny androany aloha dia tapitra fa raha mba misy ary mety ho afatra maranantsika ny fandarana tokoa. Ya misaotra indrindra mamerina fisaorana amin'ny fandraisana ary indrindrindra ny famelana hiteny satria anisan'ny zava-dehibe ny liberté d'expression fahalalahana amin'ny teny anisan'ny tsy voalazantsika teo fa raha loatoko ny miteny azy ny liberté d'expression teny libéralisme économique mantsitsika fa anisan'ny ilaina ihany koa dia ny action démocratique ary anatin'izay ny liberté d'expression amin'izao fotoana izay isiany aloha tenenina le izy hoe pré-campagne efa ataon'ny candidat mbola tsy déclaré rehetrarehetra dia tsara ny hoe aza tapenam-bava ny olona aza ferana ny olona zay manao hetsika zany satria démocratie Madagasikara fa mbola tsy dictature akory ka raha manana lame efa voapetraka ny na vao amin'ny candidat vao amin'ny fanjakana io na ty ivelan'ny fanjakana dia tokony ekena ny atao hoe liberté d'expression ho an'ny leader fanilo c'est une évidence zavatra tsy non négociable ozy fiteny liberté d'expression zany dia tokony ao anatin'ny sotoavina républicaine tokony apetraka eto amin'ny firenena ny leader fanilo moa zany dia tafapetraka ny rafitra vaovao hatramin'ny volana mai zao ny 1er mai mbola anao an'izay le réconciliation mbola ho ataonay sy ankalazany 3 taona ny antoko izahay anao redynamisation du parti amin'ny structure rehetrarehetra eto amin'ny 23 région eto amintsika sy any ivelany ihany koa ametraka ny projet de société sy ny programme de gouvernement anay ary amin'izay fotoan'izay zay no ametraka ny fanapahan-kevitry ny antoko amin'ny resaka fifidianana hoe anolotra fifidianana anolotra olona ao anatiny ve ilatsaka ho fidiana sa anoana olona ny mahatonga ana amin'ny teny an'izay mantsy na Madagasikara dia vao miresaka aman'olona dia hoe iza ny toananareo ilatsaka ve nareo ahoana tsara ary miazakazaka tsinona ny fotoana ny olona iveriny fa hoe io koa no hiazakazanay zany fa tsika moa tsy mpandahatra fa natao alahatra fa mifanojo le fepitaona amin'ny zao taona électoral zao kanefa kosa leader fanilo dia tsy miambaamba ary vonina ny andraikiny amin'ny fotoana mamety azy anao safidiny izy fa tsy maintsy manao an'izay redynamisation du parti consultation de base tsy fialana baly zany fa fanajana ny rafitra mba ho tanteraka amin'ny fotoana mamety azy fa saiko apetrako fanontaniana eny satsia mantsy zay fa lasa melona ianao fa tonga dia hidirantsika mihitsy hoe tsolontsika zany hoe anana candidat ve ny leader fanilo fifidianana filoham-pirenena aloha le resaka eto zany ao anatin'le sa anoana candidat izao Philippe Rajon filoha nasionaly lefitra androantsika amin'ny resaka izao satria mbola tsy ny consulté base dia tsy afaka mamaly fa ray amin'ireo no ataonay ary indrindrandrindra izay mifanaraka zay le hoe tsy tsangan'olona fa tsangan-kevitra izay mifanaraka amin'le tsangan-kevitra ny olazaiko le anan-kefatra teo zany hoe éthique éducation gouvernance décentralisation na dia be da be ary mampiasa le décentralisation amin'izao fotoana zao izay mifanaraka amin'izay dia mety aminay ary izay koa manana ny fanapahan-kevitra zay ho raisinay
amin'ny fotoana mamety azy tsy ho ela. Eny ary mankasitraka anao nakinasen'ny fandarana tamin'ity ality topoka. Saotra indrindra tompoko. Isaorantsika mankasitraka topoka. Isaorantsika rehetra ary niaraka taminay hatramin'ny farany tamin'izao aly zao somary andalina kely tsika kanefa ny zava-dehibe ny fampidiniantsika eto mirasoan'ny antoko lidera fanoriany koa tsika amiratin'izay ataontsika hoe samy fikatsahana nizaniza moa mamorona antoko politika dia ny asoa firenena daholo nge ny tanjona ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay. Isaoraka ianao niaraka taminay hatramin'ny farany fandarantsika mamay fotoana indray ho amin'ny rapitso topo klasy topo vavy. Veloma topo. Matezatol manolotra anao ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.